afatra krismasy 4 tsy tokony iraviravin-tanana ny kristianina fa hijoro ampanjaka ny fahamarinana. Mitsinjo be tanimena toliara tsy manaky ny vokatra navoaka ny seniny ponina raikitra ny fifandonana olona efatra amin'ny Desambra. Voka-pifidianana communal territorizy miantso ny olom-pirenena sy mpiaro ny demokrasia andany vokatra ny transparency international initiative Madagasikara. Lafo ny fangararana sy ny fahitsiana ara-pifidianana eto Madagasikara raha ny fanambarana natao ny transparency international initiative Madagasikara omaly. Nakaendrika mampivaraontsana ny fifidianana ben'ny tanàna natao teto amintsika ny 12 Desambra lasa teo raha nambara ny firaisamonim-pirenena transparency. Niseho tamin'ny endrika ny tsy fanarandalana maro lafo zany tamin'ny alalan'ny alatra sy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka izay nanimba tanteraka ny zotra-pifidianana teto Madagasikara. Manameloka ny endrika fampitahorana, fanampenam-bava, fanasaziana ary ny valifaty amin'ny olom-pirenena ny transparency. Takizay ihany koa ny fomba tsy mazava entin'ny seny amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Nanampitrotraka ny osika izay efa voalamina mialoha ihany koa ny fampitomboana anisan'ny mpifidy tamin'ny alalan'ny ordonnance izay natao tamin'ny fomba manjavozavo. Manamafy ny antso ho an'ny olom-pirenena, ireo namany Madagasikara, ireo mpiaro ny zon'olombelona, ireo mpiaro ny demokrasia na aviaiza na aviaiza, andany voka-pifidianana tereko izy ity firaisamonim-pirenena ity, rehefa tsy tafaverina amin'ny laona ny mangarara sy ny fitandrona ny fahitsiana. Miantso ny vondrona iraisampirenena sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara izay nandray anjara tamin'ny fanatontosana izao zotra-pifidianana izao, na tamin'ny famatsimboly zany, na tamin'ny fampitaovana, na tamin'ny fiofanana sy vizaram-pahalalana samihafa mba hitaky tamberina andraikitra ary ampanazavana ampahabe maso avy amin'ny senisy sy ny gouvernemanta manoloana ireo fomba tsy vanimbanina ireo ny transparency tao anatin'ny fanambarana. Mitovy hevitra amin'izy ireo ary manamafy ny antso efa nataony antoko politika sy ny fikambanana maro ny ankamaroan'ny olom-pirenena ka hijoro sy hitaky ny fahamarinana tamin'ny zotra-pifidianana iny. Tsy hay moa fa resaka tena tsy mahay resaka lalàna sy ny zava-miafina fa ny zava-rehetra zany hita hoe misy fetezana izy zany ny tena marina. Hoe betsaka ny zavatra tokony ho arindra fo amboarina mihitsy satria matoa miteny reny zavatra reny zany tokony tsy hiteteny fahatany ny olona fa mety misy fahamarinana le izy. Rariny loatra satria le fahamarinana iny zany miteraka fahamasinana ary matoatsika zany tsy mandrosotro zao fa lava reny misy foana le hoe tsy fahamarinana etsetraetsetra ndikan'izany marina loatra le izy ary zay mahatonga atsika tsy androsotro an'io nge le tsy finy le fahamarinana satria nefa zatra kabraraka zany olona dia fotrany efa mandeha efa lasa zay ndray zany ohatrany hoe filamatra amin'izao fotoana zao hoe efa zatra miaina amin'izany tsy fahamarinana zany olona fahitako anazy. Zay zany niteraka dia mazaka loatra fa mandeha mitorona zany le izy ny tena marina dia hoe raha tsika mahita zao hoe mandrositsika samy emotra tokony hijoro amin'ny fahamarinana. Zay zany ny tena marina, ny fahamarinana irery ihany. Zay zany ny tena ohatrany hoe lasa resa-jaza zany le izy, lasa ohatrany hoe tonga dia hita mibaribary be mihitsy zany hoe tombotsoan'olo tokana mihitsy zany le hoarovana amin'le izy. Zany hoe tsisy fahamarinana hoe le fahamarinana aloha zany dia tena efa maty efa ela mihitsy zany resaka fahamarinana fa dia efa alabato sy ny tariny zany zao ny tena manjaka eto amin'ny tanàna, manao tsindry azo lena tena enjana be. Ie tokony hamaly mihitsy satria tsika raha tsy mijoro tsika dia asa angamba zay azo an'ity firenena ity fa tsika tena mila mijoro amin'izay satria ho avintsika le izy, ho avy mitanora mihitsy le izy zany dia tena mila mijoro tsika, mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy misy ho ny transparency ny demokrasia afaka hiroborobo anatin'ny fanodikodiana-tsaina sy ny tsy fanaran-dalàna. Ireo rehetra izay mahafantatra ny mahasarobidin'ny fifidianana madio sy maro-toerana ho an'ny ady amin'ny kolikoly, ho an'ny filaminam-piaramonina sy ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara dia tsy afaka hitaza-potsiny izao fomba sy tsy mba noheverin'ny saina ho tanteraka izao. Eloka be vava ny fanginana manoloana izao tranga izao, aza manaiky iretsy kombakomba fa mitenena ho izy ireo. Tsy fifidianana no nisy nanerana ireo komina maro teto Madagasikara ny 12 Desambra lasa teo fa fandrombampahefana ankeriny tamin'ny alalan'ny fandrombana sy barofo ara-pifidianana ho ny firaisan-kina androany. Nanampy sy niretsy kombakomba tamin'ny fanatanterahana zany ny seny ho ny fanamafisana izy ireo. Zotra-pifidianana feno tsy fanarahan-dalàna ary fifidianana feno osoka sy alabato no nisy tamin'ny komina maro manerana ny Madagasikara.
fanakanana tamin'ny fomba samihafa ny filatsako-fidiana ny candidat, fampiasana ny fahefa-panjakana, ny volam-panjakana, ny mpiasa-panjakana ary ny fananam-panjakana nanaovana fampilezan-kevitra nanoanana ireo candidat natolotry ao amin'ny fitondrana. Nisy mihitsy azy samy laza hoe zao no candidat mpanjakana, zany ho izy. Fantatrareo zany fanokoafana tsy ara-dalàna ny listy ny mpifidy ka nampidirina tamin'ny alalan'ny osoka ireo analan'olona amanaliny momba n'le ordonnance zany zay fanararotana ny fahantrany vahoaka ka nividianana ny safidiny tamin'ny fomba maro samihafa, fandikan-dalàna sy amboletra maro ny tranga nandritra ny andro ny latsabato toy ny fampiasana ireo bulletin précoché sy ny fitaterana olona maro avy any amin'ny commune hafa hifidy ankeriny ary imbetsaka tamin'ny bureau-mpifidianana hafa. Teo anatrehan'ireo fandikan-dalàna sy osoka maro samihafa dia tsy nandray ny andraikiny ny seni na kely azy fantaza-potsiny. Raha tokony hanao ny fomba rehetra ahitana ny marina sy analany ahihany vahoaka izy dia niazakazaka amoaka aingana ny voka-mpifidianana vonjimaika mialohan'ny fotoana voalazany lalàna indray no nataony mba tsy analan'ireo candidat sy ny mpifidy ary ny atoko politika anana fotoana ametrahana amin'ny fitoriana. Noho izany dia tsy fifidianana no nisy nanerana amin'ny commune maro fa fandromba-pahefana ankeriny tamin'ny alalan'ny fandrombana sy barofo ara-pifidianana natao ary nanampy sy ny raitsy kombakomba tamin'ny fanatanterahana izany nisy ny araka voalaza teo. Famotena ny komina sy ny firenena iray manontolo ny fametrahana ankeriny mbe ny tanàna amin'ny tsy famarinana sy barofo toy izao ho ihany ny firaisan-kina. Sarotra noho izany hanantena fampandrosoana. Nanamafy ny firaisan-kina fa tsy manaiky ary tsy hanaiky ny voka-pifidianana azo tamin'ny alalan'ny alatra sy osika ka tsy maintsy hijoro sy andray andraikitra hamoana ny tena safidim-bahoaka marina. Voka-pifidianana tsy maneho ny tena safidim-bahoaka marina no vokatra no navoaka ho an'ny commune maro manerana ny nosy. Tsarovy anefany tsy misy be tanàna na lany tamin'ny alabato na osoka ka hitondra fampandrosoana ho amin'ny commune. Noho izany dia fanampitehana ny commune sy ny firenena iray manontolo ny fametrahana ankeriny be ny tanàna toy izany koa ambaranay amin'ny fomba ofisiany ho retany ho rendanitra fa tsy makato tsy anaiky ireo voka-pifidianana azo lazaina alatra tamin'ny alabato soso. Tsy akato sy tsy anaiky ho ia aminareo ireo voka-pifidianana azo tamin'ny alalan'ny alatra sy osika ireo izahay ary tsy manaiky tsy maintsy hijoro sy andray andraikitra ary iady ny fomba rehetra amoana ny tena safidy-bahoaka marina. Tsy petrapotsiny amin'izao ohatra ka izany izy ireo fa noho ny antanatohatra voalazany lalàna amin'ny fametrahana fitoriana eny amin'ny fitsarana. Nametraka ary mbola metraka fitoriana miaraka amin'ireo mpirofo eny amin'ny fitsarana izahay mba fanajana zay voalazany lalàna aloha. Manatena izahay fa hitsara araka ny lalàna sy ny fahamarinana ary ao anatin'ny fahaleovan-tena tanteraka amin'ny fitsarana mba eny ny feo firehetanareo ianareo. Manatena izahay. Tandindondoza ny demokrasia sy ny sata republikana eto Madagasikara. Tsy azo antenaina ny sy ny fifandimbiasa amin'ny pahefana raha ny zava-misy ankehitriny.
miantso ireo herivelona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena izy ireo hitsangana anambatra ny hery amaranana aingana izao famotehana ny demokrasia sy ny hoavin'ny firenena izao. Raha ny fifidianana no tanterahana teto Madagasikara hatramin'izay no dinihana sy jerena dia tsy azo antenaina intsony ny isiny zany fifampiasam-pahefana na alternance au pouvoir amin'ny alalan'ny fifidianana zany eto. Raha izao zava-misy zao dia tandidin-doza ny demokrasia sy ny sata républicaine eto Madagasikara ary miroso makany amin'ny fanjakan'olo tokana sy ny fitondrana tsy refesy mandidy ny fitantanana ny firenena. Noho izany dia miantso ny hery velona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana izahay hitsangana. Hifanatony, hiresaka, no fanambarana, hitambatra ary anambatra ny hevitra rehetra mba amaranana aingana izao fanapotehana ny demokrasia sy ny hoavin'ny firenena malagasy zao. Tsy azo ekena ny zava-misy ny firaisan-kina vao hitsakitsaka tanteraka ny lalàna velona ary mendrika fanaovana tsinitsinina ny safidim-bahoaka sy ny fiatsiana ny mpifidy malagasy no atao. Tokony tsy anaiklembenana manoloana izany olo-pirenena tompo-pahefana fa hijoro hiaro ny safidiny. Miantefa mivantana ny vahoaka malagasy sy ny herivelona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena, ny antso ny firaisan-kina, hitsangana, hifanantona ary anambatra ny hery amaranana ny endrika famotehana ny demokrasia sy ny hoavin'ny firenena. Rehefa tsy amalanay ny vahoaka dia iza no hizaka ny vokany, ho ny fanontaniany Ravalomanana Marika, Front National Éthique Madagasikara androany. Te ampivondrona ny hery rehetra ny tim andeha amin'ny demokrasia sy ny safidim-bahoaka marina ka izay no anaovany antso avo. No mafisy ny Front Ravalomanana nandritra izany ihany koa fa tsy misy fifanarahana nataony na tamin'iza na tamin'iza. Rehefa tsy mamaly anay ny vahoaka sy ny hery velona misy eto Madagasikara dia iza ny lanja ny vokatra rehefa avy eo, iza ny vomafy satria henoko ny feo mandeha tseroa fa manao fifanarahana tiam-bato mbola averiko amin'ny vahoaka malagasy, tsy hanao an'izany ary tsy hanao an'izany amin'ny vahoaka malagasy mihitsy. Ka rehefa tsy hoavy ny vahoaka malagasy na tsy hoavy ny hery velona malagasy dia samy mieritreritritsika satria tena sahirana, tsisy zavatra azo tena ina intsony amin'izao tsika miresaka zao fa rendrarendra sy fisesehoana fotsiny sisa misy jereo tsara ny zava-misy iainanao sy iaina vahoaka malagasy. Zany ke miantso ty ampivondrona ny hery rehetra mandeha amin'ny lalan'ny demokrasia, andeha amin'ny lalan'ny fifidianana marina, andeha amin'izay safidy-bahoaka marina dia arovana fa tsy andeha amin'ny fitondran'olo tokana, tsy andeha amin'ny fanapahan-kevitra tsy voahevitra. Tsy natao fitaovam-pamoretana ny foloalindahy hoy ny fanamafisany. Tokony hijanona amin'ny mahatandroka ary ny vozina azy izy ireo. Aleon'ny mpanao politika no hifampiresaka ka tsy tsabahan ny foloalindahy. Raha izay ny zava-misy mantso izy, herim-pamoretana foana no mitrangeto. Tsy natao fitaovam-pamoretana mihitsy ny foloalindahy. Jereo tsara fa raha ohatra ny tena mpanao politika ene no miresaka na miaraka amin'ny fitondrana dia miresaka fa tsy ampiasaina reo fitaovam-pahefana reo, reo maramily reo teto ambonin'ny tany raha vao miditsy reo dia herim-pamoretana foana mitranga. Tokony tsy hitsabatsabaka jerenao tsara ny crise nisy teto tamin'ny 72 tamin'ny 91. Ny maramily zany tokony mipetraka any amin'ny kagerina misy azy ihany dia aleo mpanao politika hifanazava dia miady hevitra dia mazava tsara, tsy responsable. Ka zay le antso nataon'ny secrétaire général teo hoe anareo natao hiaro vahoaka sy mifananana, nareo no tandroka ary mivozina ary nareo no raha miparafarany anaovana azy fa azy amitsofotsofoka amin'ny fanaovana politika. Samy miaina anaty fahasahiranana ny rehetra ary tsy misy antena n'intsony manoloana ny zava-misy. Antony antson'izy ireo ny rehetra hampanjaka ny tena demokrasia sy hizorana ho amin'ny tena safidy-bahoaka marina. Mitaky tsy misy fepetra ny famoahana ny Jean-Lustre Andria mihoatra izay no samborina ny farany herinandro teo no ny antony tsy mazava ary tsy manara-dalàna ny firaisan-kiny. Mitaky ihany koa ny fampiarana ny lalàna sy ny fisamborana n'ireo rehetra nandray anjara tamin'ny osoka sy fangalaram-bato ny baribary hitan'ny rehetra nandritra ny fifidianana be ny tanàna ity vovonana ity. Mbola tsisy avy aty amin'ny fanoherana ampikorotana ty fitondrana ty ka mangataka izay androany
avoahinareo a iny namanay a misamborona iny raha hisambotra inareo ireo mpangala bato reo ro tokony samborona fa tsy olona mipetraka any anaty tokantrano tsy nanao ninoninona fa betsaka ireo mpangala bato tamin'ny bureau de vote nanerana ny Madagasikara tompolastovavy reo no samborona reo fa tsy le tsy mbola nisy fifidianana feno tsy fanaran-dalàna tahaka natao faranteo ho isiteny irandriana solony aiko mitazapotsiny lanoloandreo ny seny izay tompony andraikitra voalohany mpikarakara ny fifidianana midika izany ary pirofo mazava fa nandray anjara feno tamin'ny fangalaram-bato ny seny hoy ny fanamafisany mbola tsy nisy hoa tamin'ny tantarany firenena ny fahasahiny seny nanova ny résultat avy any amin'ny CRMV no vaina mbola tsy misy zany tompolastovavy tamin'ny tantarany Madagasikara ary za sy teny a randriana solony aiko tsy mbola ny teny nanotra ny seny fa androany sako misy manambara amin'ny fomba ofisiala fa nandray anjara tamin'ny fangalaram-bato nisy teto Madagasikara nisy andraikitsy ny seny ny miaro carnet misy bulletin nanerana ny Madagasikara na teto Antananarivo na tany Dego na tany Mazenga na tany Tamatavy na tany Toliara nivoaka daholo ny boky misy bulletin na nanovana bulletin précoce aizany andraikitsy ny seny tsy nivoaboaka fotsiny iny fa ny seny tompolastovavy no namoaka niny bulletin ambara navoakanay tamin'ny Facebook natao amin'ny page koa ireny bulletin nivoaka nanerana Madagasikara ireny matory reny nivoaka teo ampelatana ny candidat ny fitondrana niara-niasa amin'ny seny ny fitondrana tompolastovavy tsy vitan'izany fa nampiasaina hatramin'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny androm-pifidianana nandray anjara tamin'ny osika ankoatra ny mahalasa herim-pamoretana azy ireo hoy ny fanazavana ny miaramila ny gendary ny polisy de natao hiaro ny vahoaka malagasy ary hiaro ny tana firenena tan-dalàna ny zava-misy de zao tsy vita natao hoe herim-pamoretana ny miaramila fa nampiasaina koa handehanana hangala bato eto Madagasikara tompolastovavy tsy ekaitsika izany ary mijoro ny miraisakina tsy manaiky an'izany tompolastovavy na hoelana hoaingana tsy maintsy potra ny marina Andriamanitra tsy andry zareo andritsika ihany ary indramiko tenin'ny vondrony eveka iny hoe misy farany zavatra rehetra masina ny tanindrazantsika amin'ny tany républicaine sy démocratika rehefa ny fitondrana tsy mahavita ary tsy manana solution ny zavatra ataony dia mametra-pialana tompolastovavy miantsony olo-pirenena rehetra ny tenany tsy raviravitanana manoloana ny zava-misy fa irainy ary anambatra ny hery ho an'ny tena fanovana eto amin'ny firenena ka hipaka isan'ny tokantrano ny fahazavana sy fahasara-piainana andrandray ny maro ankehitriny entitra ary nampitandrina ny fitondram-panjakana ny sekretera jeneraly ny antokontsika io Madagasikara manoloana ny fanosorapotaka ny fanoerana ho mpambolokorontana eto amin'ny firenena raha misy mpanakorontana sy fosotra voalohany mahatonga izany dia ny fitondram-panjakana ho izy oka zay ny filazananay mpanohatra fa zay ny mpanakorotana tsy izay tompoko ny mpanakorotana fa ianareo no mitondra korotana eto amin'ity firenena ity
satria na ny fiainam-bahoaka tsy voavahanareo ny olana, ny ara-tsosialy tsy voavahanareo ny olana, ary ny resaka fifidianana hitsabahanareo ka mampitondra korotana eto amin'ity firenena misy atsika ity. Noho izany aza alohan'ny tenenana anay mba mahaizonareo no mijery fitaratra, mety ve ny zavatra ataonareo sa tsy mety? Fa tsy zavatra tsy mety ataonareo aty aminay nareo any manilika fotsiny hoe nareo mpanohatra ny mahatonga an'io. Tsy misy fahefana ety amperatana ny mpanohatra nanohatra ny fampandrosoana izay tokony ho vita zao fanjakana zao. Ny fahefana mpanao lalàna any fitondram-panjakana zany, izy ny maro anisy. Ny fahefana mpanatanteraka izy daholo manao azy, ny fahefam-pitsarana. Fa inona ny lalàna navoakan'ny mpanohatra, na inona ny lalàna navoakan'ny mpitondra ka entina mpandrosoana ny firenena no sakana mpanohatra ka tsy afaka natao zany. Dikan'izany ianareo mihitsy tsy mahay ary ianareo mitondra fanakorotana eto amin'ny firenena. Iaro ny vahoaka sy ny fanana no anjara asan'ny mpitandro ny filaminana ho tandroka aro ny voziny saingy ny mifanohitra amin'izay ny zava-misy ankehitriny ny fanamafisana. Lasa eri-pamboretana ho an'ny vahoaka ny fisian'izy ireo ka tsy ahafahan'ny olo-pirenena maneho hevitra na manana ny fahamarinana azy. Lasa fitaovana politika iaro ny fitondrana ny mpitandro ny filaminana fa tsy manao ny asa takia ny lalàna amin'izy ireo. Ka mba miantso zay ny feoan'ny fihereretanareo, miantso zay ny tena antom-pisian'ny mpitandro filaminana mba tena hitandro ny filaminana fa tsy lasa hery famoretana ka atahorany vahoaka malagasy, tsy ahafahan'ny vahoaka malagasy mitsangana sy miteny ntsony ankehitriny fa zay mitsangana sy miteny na miteny vavy zany na maneho hevitra anaty Facebook dia sambosamborinareo ohatran'izao. Jereo zao misy namanay anankiray rehefa tonga tany zay omaly satria ny samborina izy resaka fanaovana Facebook, tonga tao zay tsy navelany tsofoka na ny resaka tamin'ny akory ary. Ahoana moa tsy ahafahanay mitondra avoka miaro ny olonay ao anatin'ireny problema mahazo azy ireny zay inareo ny sambotra azy antanina tsy fantatra mazavatra ny antony nisamborana azy. Zany ve ny mpitandro filaminana tena hoe mijoro ho an'ny vahoaka dia miantso zay ankehitriny. Aoksika mva samy tompona andraikitra eto amin'ny firenena manana andraikitrareo manana fahefana, zay koa nomeny ny vahoaka fahefana, aloha mba samy hijoro amin'ny fahefana nametrahan'ny vahoaka azy mba tena isian'ny filaminana eto amin'ny firenena. Tsy tomponantoka ny amin'nisy fahatomombana ny asan'ny seniny avy amin'ny fanoherana ho irina Randriamasinoro raha naneho ny heviny amin'ny filazana fa nisy ny piraty ny site web ny seni. Tsy vao izao io izy no nisy ny tandrevaka tahaka izany nataony seni ka mora ho azy ireo foana ny manilika ny tsy mety ataony amin'ny hafa trango izay tsy azo ekena velively ary toerina tanteraka. Mba alamino re le resaka faniliana ny olona nareo tsy mahay ny asanareo dia ny vahoaka foana no endrikendrehanareo. Tsy izay no ny pirateny compte seni zany. Ahoana moa ny ahafahanay mitsofoka ao anatin'ny compte seni? Raha anao an'izany zay nanana fahefana amin'izany tsy ny voka-pifidianana ny lazainareo fa vitanay meloa zany. Fa nareo mikobokobon'ny marina tao dia nareo namoaka an'ireny zavatra ireny. Avy eo ny compte seni ny hity korana nananay fahefana nanokatra an'io naninona vitanareo nanidy azy. Fa aza endrikendrehana ohatran'izany zay. Ary iny zavatra anyseho tamin'ny sabotsy iny tsy voalohany iny tadidiko tsara mihitsy tamin'ny tirage au sort natao tao alarobia tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tamin'izay fotoana izay tsy nivoaka teo anaty lista teo ny anaran'ny Ian Rajoelina fa rehefa avy eo namboarina teo vao natao saisie. Dikan'izany tsy vaovao ny tandrametaka nataon'ny seni fa efa mahazatra ireny. Fa rehefa zinareo no manao azy dia assumez ny responsabilité anareo fa aza mitady olona fotsiny nareo anlianareo manao an'ity. Ampy izay ny fanampotehana nentina teto, ampy izay ny fampahantrana ny vahoaka malagasy, mila mijoro ny rehetra ka nambatra ny hery hanohitra ny tsirariny eto amin'ny firenena. No mafisiny sekretera jeneraly ny Tsimmatrany fa tsy fifidianana no nisy teto fa katsikatsi politika nentina nampandaniana kandida mpanjakana. Efa esorina ao anatin'ny tokantranonao zao ny fahazavana amin'ny délestage. Efa esorina ao tokantranonao zao ny sakafo ka lasa sahirana ny vahoaka malagasy iray manontolo. Efa esorina ao an-tranonao zao ny fahafahanao midio satria tsy misy tsonona raha misasana ary. Androany esorina eo aminao koa ny fahefana zay tena zo fototra nananao mametraka olona fifidianana ka miantso anareo zay. Efa tsy fifidianana tsony misy eto amin'ny firenena fa zavatra katsikatso politika ametrahana olona zay tiany mitondra petraka eo miantso asika rehetra andao atambatra ny hery fa tsy azo ekena ny zavatra toy izao eto amin'ny firenena. Entitra ny sekretera jeneraly ny atoko HVM nilaza fa nininana angalarina nisy safidim-bahoaka
na fenina ny marina ary nalana taminy ny zo fototra omeny lalàna ny olo-pirenena nandritra ny fifidianana kominaly faranteo. Tsy takona fena ireo tsy fanarandalana sy osika mibaribary nandritra ny fifidianana nentina nanodinana ny safidim-bahoaka. Heninay hitantsika ary ny ainantsika ny zavatra nisy tamin'iny fotoana iny. Inona tokoa moa zany? Nangalarina ny safiditsika vahoaka malagasy tompoko. Nafeninantsika ny marina ary nalaina tamitsika lay zo fototra omeny nalam-panorenana antsika satria isika vahoaka no tompo ny fahefana. Marina sa tsy marina zany? Izany indrindra no ijoroana satria maro ny endriky ny fangalaram-bato na mbola teo alohany famoahana ny voka-pifidianana vonjy maika zay nanomboka tamin'ny zoma lasa tao zany manerana ny Madagasikara. Fantorana amin'ireo fietsika manoitona ny safidim-bahoaka toy ny seho sy ny aina n'ireo mpifita amin'ny faritra ny fampiasana kara-panondrosika, ny fampiasana kara-pifidianana tsy ara-dalàna toy ny an'ireo olona efa maty sy ny findramonina. Nisy ny firaisana tsy kombakomba teo amin'ireo tompon'andraikitra ny ainga teny fotony hatreny amin'ny rafitra mpikarakara fifidianana. Betsaka ny kara-panondro hosoka nampiasaina manerana Madagasikara. Betsaka ny kara-pifidianana zay nalovana Botongero sy nanereserena ny président Fokontany no zaraina atsia betsaka amin'ireny reny no efa maty. Betsaka no efa nifindra fonenana nefa nalaina nentina nampifidianana olona ary betsaka ny firaisana tsy kombakomba tao anatin'izany. Eo ny anivon'ny Fokontany, eo ny teo anivon'ny birao électoral ary teo ny teo anivon'ny seni sy ny ratra mangaika manerana ny Madagasikara. Mifanohitra tanteraka amin'ny safidim-bahoaka ny vokatra vonjy-maika navoaka ny seni ka tsy azo ekena raha ny fanamafisana. Mitaky fijoroan'ny olo-pirenena rehetra izany iarovana ny safidy sy ny lasa-bato natao. Sarotra ho antsika ny manaiky ny valim-pifidianana zay navoaka tamin'ny fomba tsy manara-dalàna ary mifanohitra amin'ny safiditsika vahoaka malagasy. Izany no anaovana iantso fa mila mijoro isika, mila sahy isika ary mila manambatra ny hery isika satria tsy rary ny itsony ny tsy fahamarinana oentina ampanjakana amin'ny Madagasikara amin'ny commune maro samihafa manerana Madagasikara. Tsy rariny ary tsy azo ekena ny fanodinana ny safidim-bahoaka no ny tombotsoa manokana. Tsy anaikilembenana ny olo-pirenena fa ijoro hatramin'ny farany ary ady ho tombotsoa pirenena. Tsy azo leferina ihany koa ny fisamboran'olona mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy ara-drariny le izy satria be loatra ny alabato zavatra tsy fahamarinana nandeha zany. Dia ny olona aloha zany amin'izao be dia be ny olona menimenina zany amin'izao ny amin'le vokatra ny seho dia ny olona rehefa miantso mihitsy hoe tokony tsy angingina tsony amin'izao na hoe ilamindamina amin'izao. Dia tena hita feno zany tena mbola tsisy fifidianana ohatran'iny fifidianana be ny tanàna iny teto Madagasikara hatramin'izay. Dikan'izany fepetra tokony raisitsika vahoaka malagasy tokontsika hiaro safiditsika hatramin'ny farany satria vao hitsakitsaka tanteraka ny safiditsika mila tsy manaikitsika dia mila mijoro hatramin'ny farany. Ny fahamarinana mihitsy zany ny nina hovonoana eto amin'izao firenentsika izao. Tena hoe olona manao marina, olona tsy miteny, tsy maninona samborinao nefa mpangala bato sy manao osika sy manao ratsy an'ity firenena ity avela miriorio any. Mila mijoro tsika e. Tsy maintsy tratra ny tanjona dia nampanjakana ny fahamarinana isy ny tena fampandrosoana marina eto amin'ny firenena ho ny olo-pirenena. Tsy filamaniny na filana voatsiary ny fitakiana ataony antokotoko Madagasikara fa mba ametrahana sy voahany tena safidim-bahoaka marina tamin'ny fifidianana be ny tanàna natao teto amintsika farany teo iny. Andrasan'ny vahoaka malagasy ny fahendren'ny fitsarana hoy ny député Toutsoa Andriamampandry. Mbola mandeha an-tanatohatra araka ny lalàna ny antoko-timma atreto. Tsy ho tompon'andraikitra kosa nefa ny antoko raha mitroatra ny olo-pirenena manolona ny vokatra ivoaka mety tsy hifanaraka amin'ny safidin'ny malagasy hoy ny fanamafisana.
napetraka ny fitoriana tena amin'ny tribunal administratif zany a zay marobe mihitsy ny profo fa tena hoe fenosika iny fifidianana iny ary samy mahatsapa zany daholo ny rehetra ary hitantsika voavina zany seny indray namoaka résultat hafa mihitsy a hoe lany ny candidat numéro 4 tojo Ravalomanana zay zany no midika fa tandrametaka iny fifidianana zay natao iny a ary nambamboarina fotsiny iny ao anatin'izay a ka de mihinso manantena izay fa ny tribunaly administratif zany a dia hijeriny marina ka ny marina no voakany eo a de itojo Ravalomanana no lany ao anatin'izay raha sanatria ka mifanohatra am'izay zany a ny zavatra ataony dia ny vahoaka no andriamanjaka ny vahoaka no tompon'ny safidy rehetra tompon'ny fanapa-kevitra ny vahoaka satria vahoaka no mametraka ny mpitondra eo satria efa voasosy loatra ny zon'ny vahoaka am'izao fotoan'izao a ka sanatria mifamadika raha sanatria zany ny tribunaly administratif indray a iziry sala amin'ny fanaony dia masatanany izahay fa misy fetrany ny fandeferana ampy zay ny fandeferana nataon'ny vahoaka nataon'ny erivelona rehetra de raha sary zareo dia mialatsiny zay amin'ny zavatra sy ataon'ny vahoaka satria ny vahoaka no maso mandidy raha tsy aivina dia isana namafy ny tsy fahatomombanana momba ny fifidianana natao ny 1 Desambra teo iny ny Transparency International manoloana izany dia ny antsony rehetra ny olom-pirenena ireo namany Madagasikara ireo mpiaro ny zon'olombelona ireo mpiaro ny demokrasia anday ny voka-pifidianana iny ny Transparency International Initiative atreto izany dia ny pomba ny fanjakana sy ny seny ihany no mahita sy mahatsapa fa milamina sy nadio ary tsy nisy fanodikodinana ny safidim-bahoaka tamin'iny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina iny any amin'ny tribonaly misanany ady amin'ny fanjakana noho izany ny masony rehetra tsy manaiky ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina navoaka ny seny ireo mponina amin'ny komina Mitsinjo be tanimena raikitra ny fidinana andalambe ny filanjana sora-baventy sy fandorana kodiarana
mitaky ny zone zay fa tsy manao grève tsy manimba ny fananafantatana ny mandoro tsy fil io mety may manimba mila bahana haingadehaingana na problème raha ohatra ka tsy tianareo misy le korotana zay mangataka aminareo arahapena fitany filaminana tokoa nareo mila haina androany le problème mila bahaina androany le problème de milamina zay aiza presinareo fa tiara zahay numéro 2 mahatonasa victime koa zay hatry ny malala tsinainy hoe fanidina an-dalambe ireo mponina izay mahatsiary fanosoisena ny safidiny tetsakilan'izany anefa dia niditra antsehatra ireo mpitandro ny filaminana ka nandefa bomba mandatsy adranomaso tonga hatra ny ampiangonana izany ka nisy ireo ankizy no sepitra tsy vitany anapoka bomba lacrimogène ireo mpitandro ny filaminana fa niroso tamin'ny fisamborana ihany koa olona efatra raha ny vaovao ny voasambotra ato amin'ny kominy Mitsinjo betany mena Toliara no ny etsika tsy fanekena ny fanodikodinana ny safidiny. Andro manandanja ho any mpino kristianina ny Noely na ny Krismasy. Andro firaviravona ankalazana sy atsarovana ny naterahany Jesosy Kristy sy ny famonjena nentiny ho an'ny olona. Mbola manan-keritra amin'ny androany ny tenim-pahefana nomeny Jesosy ho an'ny olona ka tokony iaina ny kristianina ankehitriny. Loha hevitra eo amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara raha teo amin'ity volantiny hoe manetry tena ny mpino. Tsy fety fotsiny ny Krismasy fa fiaraha-mifaly ny olona rehetra ka natakomana amin'ny fety maro lafy azy dia manana lanjany. Ao anatin'izao vanim-potoana tsy isin'ny fahamarinana izao ary nandray misy kristianina tompona andraikitra ato anatin'ny fiangonana fa minimikipy noho ny fitiavam-bola sy ny fitiava-tseza dia mbola mieritreritra an'izao firenentsika izao hoe mandeha nefa tena miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy. Izany vahoaka miaina ao anatin'ny fahantrana sy ny fahoriana farany izay lalina indrindra zany no miandrandra ny famonjen'Andriamanitra. Dia ny antony Krismasy zany tsy fety fotsiny Krismasy fa ny tena marina miara-paly isika noho ny fiadanana entin'i Jesosy Kristy ho an'ny olombelona rehetra tsy akanavaka. Voalaza amin'ny soratra masina moa zany raha mijerytsika zao ohatra raisiko fotsiny hoe voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona kasitrahana. Ao amin'ny Lioka 2:4 zany ao anatiny zany rehetrarehetra zany no atserovana ny fanetretena an'Andriamanitra nidina tonga tetỳ ambonin'ny tany. Ny dikan'izany tonga hamonjy antsika izy ny asa famonjena dia ilana fanetretena ary tokony ho zava-dehibe amin'ny kristiana zany fanetretena Andriamanitra zany ianarantsika manetretena koa saingy manetretena ao anatin'ny fahamarinana. Dia amin'izao vanim-potoana izao indrindra ny tsy tokony hanekeny ny vahoaka malagasy izay endrika tsy fahamarinana rehetra ary zany koa no andrasana amin'ny fiangonana ho sahiteny en'izany fa tsy angingina fotsiny amin'izao satria mpamonjy no teraka ho antsika anio ao tanànan'i Davida Kristy Tompo izay mitondra fiadanana
ka tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny aina ny vahoaka malagasy ao anatin'ny tsy fiadanana na koa miaina ao anaty fiadanana mandalo sy ny fiadanana aitraitra. Miafaka ny fankalazana ho an'ny sampitandremana rampitso. Ny anankiray aloha zany ny fiangonana teto Atsimomamasina dia nanao zava-dehibe ny fiombonana aina dia nanangona akanjo zay, ny akanjo zay tsara indrindra atany amin'ny olona tany zany fa tsy hoe zay tsy atonona na zay efa nohaninohaniny voalavina zay fa ny akanjo tsara indrindra nangonona dia ireny rehetrarehetra ireny ny fampizarana tato am-piangonana dia zao tsika miteny zao mbola misy ambony ao hozaraina ho an'izay tsy manana mihitsy ivelan'ny fiangonana indray. Zay zany no eritreretin'ny fiangonana, misy ny fiangonana miara-mandroso, misy ny mahantra ny fiarahamonina, misy ny fiangonana zay miara-miasa amin'ny antsika Matsimomamasina. Dikan'izany zany dia samy hitafy tsara daholo hitsena ny ataontsika hoe ny fahatserovana na tokavan'i Jesosy Kristy ho nofo tetỳ ambonin'ny tany. Fa ny fiangonana ihany koa dia manao voka-dehibe amin'ny lahady, voka-dehibe ahafahan'ny fiangonana manantanteraka ny asa fanompoana sy ny adidiny rehetra. Dia ao anatin'ny fankalazana daholo moa zany rehetrarehetra zany dia mitokana mihitsy ny ezaka ataon'ny ankizy, ny ezaka ataon'ny lehilahy dia ny ezaka ataon'ny vehivavy. Zany rehetrarehetra zany dia tsy misy faneriterena mihitsy fa tena ny fitiavan'ny olona sy ny farisendahatra noho ny amin'i Jesosy Kristy no mahatonga azy anao an'izany rehetrarehetra zany. Efa niatrika ny herinandro sambatra ny mpino FDKM tamin'ity herinandro ity, mety ho hiatrany kosa ny antso ijoroana ho an'ny fahamarinana maha-kristianina ataon'ireo mpitondra fivavahana. Sika no firenena farany eto ambonin'ny tany raha amin'ny tahan'ny fahantrana. Tsy miravoravo tanana amin'izany itsika fa miandry antsika fiangonana ny fampanjakana ny fahamarinana. Zay aloha ny voalohany indrindra. Dia tsy tokony ravoravo tanana koa isika fa miaino ny vavaka sandratsika Andriamanitra. Noho izany dia mino sy mananteny isika ny famonjena izay omen'Andriamanitra antsika sy ny fahafahana tahaka nanafahany zanak'Israely tany Egypta, tahaka namerena ny jiosy avy any amin'ny fahababoana, dia mino sy mananteny isika ary mirary soa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mba hisitraka ny fiadanana izay omeny Jesosy Kristy. Izy raha teo moa nefa niteny hoe ny fiadanako no omeko anareo dia ho toa amintsika ne mitenin'ny anjely fa izay voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany ho an'ny olona akasitrahany. Ray somary ny Jesoa ilay tonga hamonjy anao na mpitondra ianao na entiny, io no afatra tsotra napetraky ny filohan'ny FDKM ny mpitandrina irako Andriamasoa Ami ho an'ny kristianina rehetra amin'ity fankalazana ny krismasy 424 ity. Aza manao krismasy ny Heroda ho izy, krismasy ny maty eritreritra, tsamba ny fifikirana amin'ny sezany ka mitady ny fomba aminona ilay fahamarinany. Krismasy ny Heroda, krismasy ny maty fanahy ka samandainga ankitsirano miatsara velatsia mba tsy hamelana ilay marina iseho. Aza manao krismasy ny Heroda, miororo sao misy manongana dia nampiasa an'ireo miaramilany amony ireo zaza menavava. Krismasy ny Heroda, mpanjaka nomem-pahefana ka aleony ny vahoaka ny naripaka hiarofana mafy ny sezany raha vao reny fa nisy mpanjaka voateraka tany Betlehema. Fa manaova kosa krismasy ny Jesoa, ilay mpanjaka ny voninahitra avy tany amin'ny tapon'ny lanitra nefa nihetry amonjy ny maro, ianaran'ireo tia deradera miedinedina amin'ny ota. Krismasy ny Jesoa, ilay mpanjaka ny fahendrena ka ny tenany nataony sorina hoentina hamonjy ny olona fa tsy ny vahoaka no atao sorina hifikirana amin'ny sezany. Mba hanao krismasy ny Jesoa, ilay tena teraka nahantra fa nampanankarenany maro dia ireo nanehon'ny fitiavany handray famonjena to azy, ino azy dia ny farany andova ny lanitra. Iray andro tsy gadona ny fetin'ny krismasy, mangina ny fanomanana ho an'ny ankamaroany tokantrano. Misy mihitsy azy ireo tsy maintsy mifofo mitady vola sitrany ayay atao sakafo miavaka ho an'ny rampitso. Tsy misy teti-bola manokana hiatriana ny fety fa izay eo am-pelantanana no ampiasaina hoy ny fanazavana, saingy manatombo kely any amin'ny sakafo hialana amin'ny mahazatra. Mamonjy fiangonana mitondra ny ankizy miala voly, fiaraha-misakafo amin'ny fianakaviana ary manohy ny asa andavanandro, ireo amin'ny ankapobeny ny fandaram-potoana ny tokantrano. Ho fitsinjovana ny ampitso manoloana ny fasahirana nalalina no hitsitsina ny vola rampitso. Tsy dia misy hoe fetrehana olo tsy dia nanomana firy zany fa zava-misy amin'izao fa fiainana fiaraha-marala dia izay am-pelantanana no apetraka fa tsy afaka morona tsy misy. Zao dia vao any am-piangonana no anana programa rapitso dia mivavaka rapitso
avy mivavaka teo trano dia mba miara misakafokafo kely amin'ny ankizy eo dia ny riva mandeha mitondra ny ankizy mitsangatsangana kely mba mialala voly kely tetibola aloha tsy dia nisy hoe no manina firy fa ny ampelantanana zany efa antady dia efa mipankatsikady zany rehefa fety dia mba miova kely amin'ny mahazatra fotsiny le zavatra atao andavanandro mihinana vary sy loaka fotsiny dia zay dia mipetraka amin'izay mba miova kely mba mitsangana kely eny ohatra ny ramboankazo ohatr'izay mitsangatsangana eny mangina aloha le fety tamin'ny teny tsy dia maresaka ohatran'ny isa taona zany satria le fiainanao efa raha malala fa mazana dia mampy amin'ny olona rehetra le izy krismasy aloha zany hoe apetraka amin'ny ao ambony fa izy sarosarotra ihany fa masarotra anazy zany resaboly eo amin'ny resabola foana fa apetraka amin'ny ao ambony le izy zany aloha zany tsy mihitsy tsisy satria le vidim-piainana miakatra any rehetrarehetra miakatra daholo sarotra dia tsisy fiomana zany fa zay hita eo aloha dia hoanina zany mitovy amin'ny andavanandro mitovy amin'ny andavanandro foana tsy afaka mandeha satria tsisy vola manko dia andeha hoaiza zany fa atao hoe mitovy amin'ny isan'andro any moa tenin'Andriamanitra miteny hoe fety foana angela isan'andro fa tsy voatery hoe fety iny foana koa vary mihitsy zany no tokony asiana fepetra hoe varenga zao fa 3,000 mahery 500 sy 3,000 dia tokony mba asiany fanjakana resaka zany io vidim-piainana io hoe tena mijaly ny vahoaka mijaly hoe raha mba nahazo toerana ianao dia mba tadidiana le tenina loka ny vavanao teo aloha fa mijaly n'olona fa mikaramaramy eo aloha dia manao fety raha pitso raha misy volo rehefa tsy misy moa dia zay za misy ovanako ny olona tsy manam-bola ny orana tsy misy tsisy oranako iny ary ny atao za mbola hivato a raha pitso ariva aho miara manao fety amin'ny vady aman-janako miavaka kely ka mba miavaka kely kosa aloha isan'andro ohatra hoe trondromaina raha pitso mba mividena hena kely tsy maintsy maina zava-misy ny olona fantaram-potoana raha pitso aloha zao dia mivavaka mivavivavy moa lailahy mivarotra tena maro ka inona ary no hoanina rafaka pitso ny tsisy ny androany vita ihany tsy afa-misaraka amin'ny malagasy rehefa fety toy izao ny fihinanana hena sy akoho amam-borona hitantaratra amin'ny fanjifany zany fahasahiranana iainany tokantrano malagasy zany ankehitriny satria tsy mahavidy intsony ary tsy misy mahatakatra ny vidin'ireo akoho amam-borona na dia nidina zany vidiny mangina tanteraka ny tsena ho an'ireo mpivarotra amin'izao ray andro tsy hatongavan'ny fety izao zara raha malafiraina roa ireo mpivarotra mandra-parivany andro raha ny fanadihadiana 5,7 alina ariary zao ny gisa iray raha nahatratra 2 alina sy ray hetsy ariary zany tamin'ny taona 2022 tsy mihoatra ny 2 hetsy ariary kosa ny vidin'ny vorontsiloza efa ho 5,20 kilao manodidina ny 5,4 alina hatramin'ny 5,4 ariary kosa ny akoho eny an-tsena mipaka amin'ny isam-baravarana ny fahantrana sy ny fahasahiranana ankehitriny tsy misy hafa-maina fa misedra fahasahiranana avokoa eny fa na hatramin'ireo fikambanana mitaiza sahirana sy zokiolona aza dia mahatsapa sy misedra izany ankehitriny raha ny fanadiadiana olana lehibe ny fiakarany vidim-piainana saika isan'andro hoy ny mpitantana kanefa ny fikambanana tsy maintsy manankizy sy zokiolona anjatony raha ny fanazavana atrany ny olana moa zany amin'ny zavatra tantanina amin'izao fotoana izao dia tia vidin-javatra tsy mitsahatra miakatra amin'ny andro manalina ty dia somary sahirana ny tena ao anatin'ny lafina budget noho ny vidiny entana miakatra loatra ka raha misy azony olona atao zany amin'ny fanjakana surtout apidina n'ity vidin-javatra ty dia lomba angatahana tompokolahy manoloana izany dia tonga nan'olotra fanampina ho an'ity fikambanana ity nisy olom-bavambahoaka izay vao fitao amin'ny boriboritany fahenina todsoa andriamampandry nanamafy ny tenany fa tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy betsaka ny olona sahirana amin'izao fotoana izao dia mitondra ny anjara briky zany ny tenanay miaraka amin'ny gamasera satria fa be ny olona tsy mihinan-kanina amin'izao fotoana izao ety aminay reo sahirana reo zoky olona zany dia nanotra zany izay fanampiana azy ireo izay vary menaka paty siramamy sira ary isolana manokana ny fikambanana asasma ny France ny Angerville izay miara-miasa ao anatin'izay ary eo koa ny zaza sahirana satria be da be zaza na ny kilalao tsy voavidin'ny ray aman-dreny anakivatsany ireo zaza ireo koa dia zaza kamboty tsy misy pia dia mitolorana koa izy ireo mba hitovy any zanak'olona rehetra manera-tany dia mitolorana kilalao mofomamy
ary eo ihany ko zany a ny fourniture scolaire, ny cahier, ny stylo sy maro isan-karazany mba hitovy amin'ny zaza rehetra zany a reto zaza sahirana ety amin'ny fokotany avara-tanàna sy ny fokotany Ambatolampy. Dia misaotra ihany koa ny mpiara-miasa rehetra zay manampy, zay manao zay vitany ho an'reto olona sahirana ikiky reto, ary mitanjona moa zany a sy ny slogan zay napetraka hatramin'izay zany a hatramina sombomoaka ny toerana eto dia hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Koa dia mirary soa ho an'ny malagasy rehetrarehetra, mirary krismasy sambatra feno afaliana ho an'ny malagasy rehetra, mba ho samy tratra ny farany taona daholo isika, ary mba ho satra ny taona vaovao, mba taona mpandresena, ho taona ny fanovana ny taona vaovao manaraka io, ary dia mitondra bavaka ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka ny tenanay. Nisaotra sy nakasitraka izao fanampina nomeny solombavam-bahoaka izao moa ny fikambanana miahy ireo ankizy sahirana sy ny be antitra misy 20 eto Ambohimanarina ity. Ao anatin'ny fetin'ny krismasy ny farany taona tanteraka ny rehetra, isan'ny zavatra mampiferotraina satria mandany andro sy fotoana betsaka mandritra ny tontolo andro ny fitoana ny fifamoivozana, izay lalana rehetra le dia tampina avokoa, manginy fotsiny ny hafanana migaingaina. Adiny 4 be izao ohatra no landy raha miala avy eo ampasika iazo anambotra raba mankeo ampasika. Adiny 2 no landy raha avy eo anosopatrana iazo anampasika. Mitoana avokoa na ankazo manga, beoririka, analakely, isoraka, ampefilo, mandroseza sy ireo toerana hafa tsy voatanisa. Izay rehetra ale dia feno olona, feno mpivarotra, feno fiara mitanjozotra, manginy fotsiny ny sarety sy ny posy, ny taxi bisikleta sy ny taxi moto. Samy manara roatra sitrany ay amin'izao fety izao, mikorontana tanteraka ny tanàna, ny fifamoivozana hoy ny fanazavana. Mahamay be ny amboteazy eto tanàna na dia atao hoe le fandaminana amin'reto sarety sy ny karazany reto. Io any tena hitako hoe tena aminah manokana zany le resaka sarety sy ny zavatra manekikely lerana sisin-dalana reto zany tena hitako tena mampitomba le ambotaiazy, le tsy filaminantsena, tsy filaminana eny amin'ny sisin-dalana, tsy fanajana ny trottoir sy ny, satria raha amiko manokana zany zao hoe trottoir natao ho an'ny mpandeha-tongotra, arabe natao ho an'ny tomobile, dia izay zao ny any tena hoe tena fahitako azy. Fidifidy toerana satria tena lany fotoana fotsiny amin'le raha voany amin'ny toerana tena hitao tena be ambotaiazy dia alohan'ny tsy mandeha. Tamin'ny ray andro zao le natitr'olona tany ambotra raba dia nivenana katy Ampasika, avy any ambotra raba marapatonga aty Ampasika adiny 4. Ambotaiazy eny lalana aloha fa tery tobika sy moto koa efa tena betsaka loatra. Izay zany tena hitako hoe tena betsaka ny ambotaiazy. Indrindra moa amin'izao fety koa ny andro dia mivoaka daholo. Le mpivarotra amoron-dalana koa raha mahita fa regny koa tena mampisina ambotaiazy. Tsy misy afa-tsy ny fahaiza mandamina ihany no vahaolana ho an'ny zava-misy amin'ny fitohanana eto Antananarivo izao. Ankoatra izay dia mitaky ny fahatsapahantena avy amin'ny tsirairay anajany lalana ihany koa. Misy koa anefa ireo fepetra tokony ho raisy ny tompona andraikitra ampanajana ny lalàna, andaminana ny tanàna. Fotoana fitadiavam-bola ny fety toy izao, ary fanararotana saingy tokony apetraka hatrany ny fitsipika hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Volamena milanja 320 faingo 370 kilao no kasaina aondrana no sarona teny amin'ny serana mpiara-midina Ivatony Alatsinainy teo. Raha ny vaovao dia fanotazony ilay olona nitondra ireo volamena ary namoana taratasy fikarohana ny lehibe ny sampandrara misana ny chancellerie diplomatique. Nogiazany eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara kosa ireo bolonga volamena 320 kilao mahery ireo. Andrasana nitoy ny tira raha ity.